dia tia mpiandroana aloha dia tiako ho fantatra azy eo tsara fa tsy misy tambiny mihitsy ny fanampiako anareo. Mba mahagaga koa izany. C'est une première tena hoe voalohany indrindra amin'ny histoire ny zanak'olombelona izany hoe manampy fa tsy mila tampy. Haiko anie hoe ny vadian'olo ndre Inona zany no tokony ataoko hoe ny tokony ataontsika manina tiantsika tatyalso tsy misy marina zany le fironina hoe nanolana nefa tsy misy kory lohanina madama be ka tsy ahoana koa zany miafina ve ka tsy tezoko efa trano maraina ny andro. Ie atsoina amin'ny telefona dia anontaniana hoe sy bebe hoe miaraka amin'ny nama ve izy dia mahafinaritra amin'ilay mihitsy mahita ny fiainana sy mba sao aza mandata toy aty aza nga mieritreritra an'izany soandre no tena marina any amin'ny monsieur le DG na fa ndrivy adaly za ve ndre milaza fa namako tsy rarako aty zany ny sikotra andreo fotsiny tena nitazoko teo fa raha momba indreo tsisy rarako andreo mihitsy efa akiany na ndrino no teny marina any aminazy na za no teny marina any aminazy dia sady teneny koa an'le atao ampiasana ny rehetrarehetra dia mena sendrisa zany ary mba mety lansy aiza manao aky madama be tsy mbola misy mpaminany atao Liliana ka za ary nandray rehefa any aminay dia izay any no resaka aminako olona talaka izany teny rehetra izany andreo ka za tsy adalaka fa manontany tena fotsiny izay mitsy mampiasany sakao dia fino ny ampiariteny ady koa hoe sao dia nisy nakakirona inona zany koa hoe mefekiny olona efatra angamba vao mahazaka ny madama be iny fanfona amin'izany izy dia fina rehefa kakiriny ao katy teneny izy hoe ao rozy dia tsy aleo tao raha tsy tony izy taty alsongery mamoa e sao dia sanatria adininy mamoa sady ny zavatra nataony efa taloha zany ke fa tsy hitandriva eny anao mba ny razanakota antsika izao e ka very ange ho bebe 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 mamany James ie Madagascar. Anaraka na wazemisa no Sexe mazara tewe no Fikiri kuma visola se no La sata le tua wangambe Kauta bata bike fati quize Te ulalala like fate lanti quize Ti amo te quiero Anoro te acuerza Ti amo te quiero Anoro te acuerza I mean, no, ya no zanu love, baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies, my fat girl, Kelly, Kelly, oh, my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me, my fat girl, Kelly, fat girl, Kelly, fat girl, Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, Kelly. Kelly. Oh, my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, Kelly. Fat girl, Kelly. Fat girl, Kelly. Please, baby, follow me. Ka very ange ho bebe
Bebe maman'James? Ie. Fa very ahoana koa e. Very taiza. Sa nandeha teny an-dalana dia very tadidy. Very tsy hitako. Omaly? Ie. Tamin'izaho tany dia efa tsy tao intsony izy. Dia tsisy nahita hoe lasaiza izy. Dia sady amin'izay natsoko tamin'ny telefona izy dia injoignable tsy mandray intsony. Fa izaho tena nieritreritra hoe tena nisy nanao kidnapping ao Dia tena tsy hita mihitsy izany hoe lasaiza raha matoby be. Ie, tsisy nahita mihitsiny. Tamin'izany alatany aloha mbola tsy tao izy mbola tsy nody tao. Na Anay arany hoe miasa saina be hoe lasaiza izy Mba lalina indray koky izany. Fa tao mitsiky be izany maman. Fa inona izany no mahafinaritra amin'izany resaka izany? Rehefa tsy hita indri dia izaho ihany no mahita azy. Dia rehefa hitako dia izay ny zava-dehibe. Lasaiza aloha tada teo e. Malalo! Malalo! Tsy efa tokony handeha ve za zao e? Fa maninona ary masefatra be za lohako izany. Izay fitiavana. Oui. Pardon, monsieur le DG. Rianja? Mandrosoa lesa mipetrapetra. Mialatsiny fa tena nanantona anao mihitsy afa ohatrany. Tsy misy tsinika. Za mialatsiny fa somary naka fotoana kely nandinana zavatra fa eo tokony milamina. Oui, monsieur le DG. Mikarakara ty amin'ny bloc ange azafady. Ok, arrête. Fitiavana fa sika nytany hoe aiza hoe zao le fond tokony débloqué nanaovana le fiaraha-miasa amin'ny rianza.
Tofalifaly be iny izy. Ka vaovao mafaly moa ilay sy hitako vao maraina ako. Hoe ahoana? Mihitsy mety tsy hafaly anay. Fa inona ky izany? Tenenao anay ihany aloha e. Tsy mety hita moa ilay ramatoa be, mbola tsy hita hatramin'izao. Ramatoa be izy? Any e, isan'izay ramatoa be izay. Fa aizaka izy zany? Tsy mety azoko hoe inona no mahafaly indre amin'izany? Tsy tokony hampalahelo ve? Ka tsy azony lany mihitsy anie ilay zavatra nitranga sy ny zavatra niseho e. Tena nampitondra fahorinana sy ny amo izay olona izay. Fa taiza zany? Tany amin'ilay trano nipetrahanay taloha. Ratsy-tsaina be zany izy? Tahako n'inona? Mafy aleka sy niretanay sy nianto tao amin'izay trano izay. Tena niaritra fijaliana. Raha nisy kely dia tena namono tena mihitsy. Tena tsy zakako mihitsy ny zavatra miainanay. Dia tsy hita hono izy izao. Tsara ho anazy zany. Mbola tsy natao ame zany izy? Zany hoe efa tokony ho ela ilay faono aloha efa tsy mikarakara indri. Tena azafady izy tena azafady fa ny zavatra nikarakaraina be koa tato ampiasana tato ato fa Ataoko angamba fa tsy te olana be zany e. Atao fotsiny hoe ohatrany hoe taratara kely zany. Fa aleo tonga dia karakaraina azy zay madamo fitiavana. ok oui vao mivoaka eto misy eto dia karakaraina ilay izy ka. Tsaratsara kokoa tonga dia miaraka mihitsy ianao sy ny antsy. Za koa vao nakiteny an'izany fa matao ohatra hoe sao dia tsy tsisy olana amiko aloha eny e, aleo tonga dia miaraka amin'ny fitiavany riantsa zany dia aleo miara-miasa nareo. Ataoko fa tsy misy olana angamba izay a? tsisy olana amiko ka tsy manino. Mankary zany mety be amiko. Ok, tsara zany. Aleo nareo roa miara-miasa zany dia matoky anareo zany a. Enoko kosa angamba fa tokony ilama amin'izay moa ny zavatra projet ataontsika iny. Oui, tokony milama iny ka voaray monsieur le DG. Ok, ndao ary kanja. Akasitraka monsieur le DG. E fitiavana. Izay ny hoe, izay ilay teneniko an'lahy hoe ahoana mihitsy moa tsy mahafaly an'izany. Izay marina ilay hoe aza manao ratsy eto amin'ity tany ity a. Kay mivaly daholo ny ratsy atao. Zany mihitsy kia. Izy izao tsy hita andeha eto anilako. Ny tsara hafanahy ihany ny sambatra. Koa e? Ary moa e. Inona aloha ny nety ny lamo anatin'io androny io e? Sakafona akoho. Sakafona akoho? Fa angamba hoe lahy tsy efa namahana koa tamin'ny maraina? Tandry, tamin'ny maraina zany fa reto izao a, goûté anday. Tetea, reto marina aky mba tetetehana madinika kely. Somary madinika. Zany e? Neny, tetea.
riansa le sy dia sy vao mifena izy raha petso. Anka le tsisy idiran'iny riansa ka ny riansa efa vita tsara daholo. Dia andao izany kiny indray ny andrasana. Efa hoe mbola tsy afaka mandeha ho atsika. Fa misy iny. Ka mbola misy rendez-vous miaraka amin'ny société Tasonge e. Marina moa. Dia fa tsy afaka reporter na olona izy. Tsy afaka tsona efa reportentsika indroa le izy dia lasa manjary manque de professionnalisme be le izy dia sady tsika mila an'izao anatin'le resaka fa tsy hoe izany. Dia fa hoana misy olana anga? marary be loha ako izany. Tena tsy haiko na le rendez-vous rehefa tsy haiko koa ny havita an'izany le zasa hoe ahoana. Fa nga marary be misy. Tena masevatra be lohako. Tsy tako mitsy hoazana asiko anazy amin'izao fotoana izao. Monsieur le DGO. Oui, ahoana? Za manana zavatra mety afaka manala an'izany aretinao zany. Zavatra iny mpanafoty ve? Eny atao hoe mitovitovy efficacité amin'izay ihany ny aty. Fiona izany e? Ty. Laha saizy ary ianao ro madama be e. Dia tena mbola tsy nody foana ianao hatramin'izao. Za renao. Odio. Misy olona ve? Mademoiselle Loane. Eo anaki Delphine. Iny aky vaovao anareo? Tsy mbola misy vaovao e. Fa mbola tsy nody foana angaky mami. Hatramin'izao e. Mba miantsoantso amin'ny finday ihany fa tena vaka mihitsy ny saiko ry mademoiselle Loane. Dia mba ahoana aky hozy izy Anay? Tsy rara iny ve? Tsy haiko aloha ry mademoiselle kely na rara iny na tsy rara iny fa izy nke sao tsy ahitanteny mihitsy. Fa ahoana koa? Za ry mbo gaga amin'izany. Ary ahoana ohatry sy tonton James? Efa mitady hono izy ka, efa mitady. Efa mitady ary izy izany. Fa dia lasay za ry mami. Fa zay ry mademoiselle Loane tsy hitako intsony hoe inona ataoko amin'ity trano ity e. Fa manino? Eletreletiko ve? Izy jutro ty. Ve dia ho solution? Eo. Ty afaka manala ny aretina andohanao. Sady afaka misorisorinao afaka ny aretina andohanao dia na le réuniontsika rehefa avy eo ary mety tsy ampaninanao akory. Tsy lasaka. Aoko izao. Tena ilainao ny ity e. Sady na niresaka tenako anao rehefa avy eo ary tena mbola tsy ho tianao mihitsy na nkely ary. Resaka momba an'inona izany e? Ny sikiriko ndraiky any fa lainga daholo le izy. Inona no lainga? Dia izy izany? Kaliana e. Lainga daholo ny teneny taminao reny fa tsy bevoaka izany izy. Maninona? Ino a? Tsy bevoaka izany izy fa lainga daholo reny. Tsy izany izany. Nandainga tamiko ve izany izy? Nandainga taminao izy. Dia ianao mila an'ity zavatra ity. Fa tena marina ve izany e? Tena marina izany. Efa hoe ty ho aho. Ka madama be iny a, izy le mba mibaikobaiko anahy. Tio.
monsieur kely indray maninona anay kireny ataon'irengoko miaraka aminareo ohatra ka zay mihitsy ny tena narahako anazy aky na zavatra ataonara tena tsy miezaka manaraka anazy ara mbola azo atao efa mademoiselle kely misotro tsy misotra fa manaraka anazy fotsiny izy koa moa nahazo amin'ity namany vaovao ity tena fa iza marina ho any anaran'ilay namany vaovao iny ohatrany mody matetika teny nefa tsy fantatra kory ny anarany fitiavana tsara kosa zany ka be fitiavana zany ny anarany fotsiny ny tsara fa nitoetrany ratsy toetra ve zava-piazany delphine raha mbola tantaraina dia tantaray mademoiselle kely zany rehefa manaraka mademoiselle kely Resaka urgence tsy maintsy hoesan'ny madame Rafamiko anga Ie menonao re resaka mombanina izy Zany monsieur le DG fa mikasika an'ilay fonds d'investissement fa nahoa tsy efa milamy efa resaka tamin'ny mademoiselle fitiavana dia ohatrany efa milamy ny zavatra iny ay mbola tsy namprovy anao zany izy Ie raha mikasika ny rianja aloha tena efa milamy tsy manisy olana amin'iny ahako tsara be le projet ny vola engagé koa kely bon azo réalisaina tsara ay dinona zany ny olana ka ny fonds d'investissement resahako aminao nge dia le a monsieur Andriny le mailana alefanao tamiko tamin'ny maraina ay momba ny ndresaka iny izy dia ina milana amin'iny Andeha enga kakinareo? Ie, mbola Andry mihitsy. Fa Andry sady dia tsy miasa mihitsy. Izy moa dia Andry tsy miasa? Ka isan'andro na ohatra mandeha foanako. Fa la le resaka descente ataonao sy le DG aloha. Ohatrany tena tsy marina mihitsy. Fa Andry famakeza zany sy monsieur le DG. Tsy haiko. Fa ny fahitako anareo dia miaraka any. Kalina. Calme fotsiny Andry. Toizina Andry dia calme fotsiny Andry. Zay fotsiny teneniko Andry. Fa calme fotsiny ahoana ry kiana. Objectif iray ihany nge miarafantsika sy Andry dia maninona zareo manao an'ilay aso tsy normal mihitsy izany. Dia toiziko. Maninona? Toizako ahoana? Fa avy Andry tena tsy atao mihitsy ve za? Ie. Tsisy atao mihitsy izao Andry. Tsisy atao Andry satria rozy Andry mamoronday ny fiaina monsieur le DG fotsiny. Fitiavana. Misy maheno. Ka tsy marina ve zany teneniko Andry zany? Tsisy laigny zany, marina daholo zany teneniko Andry zany.
sady tsara mihitsy koa ndry mangina tsara ohatr'izao fa zay fotsiny tenako andry mangina ndry dia toiziny asandry dia milamina fiainandry zay fotsiny dia zany tsy mahazo miteny mihitsy rehefa tsy rariny ye tena natao ndry zao tsy rariny fa zao aloha hoe tsara ndry raha zany mbola tsy niteny tany amin'ny monsieur le DG fa zay fotsiny tenako andry hoe ataoviny asandry dia calme ndry dia mangina fotsiny ndry zay zay hoe fahitady amin'ny monsieur le DG ka betsaka any le izy ny business plan koa mitovy amin'ny teo aloha ihany donc ane ny fomba fitantanany vola tsy hiova amin'izao mihitsiny ka sao dia tonga amin'ny point de faillite tsika aoriana kely ao ka sao dia sahirana amin'izany tsika monsieur le DG fa tena tsy nisy hiova mihitsy fa zany ny chiffre d'affaires tsy niova mihitsiny oui zay any izy anay ay hoe tonton e mandroso tonton kombatsika momba ny tonton mihitsy ato mazoho toerana zany ve resaka momba an'inona sao dia vera piresaka aloha nareo mianaka resaka momba an'inona moa zany zay misy olana ka tsisy olana ka sao anao matamba rehefa ozy moa le monsieur le DG hoe tsy misy olana dia zay zany à la bonne heure ok avelako aloha fandeha hoe zany izy misy rendez-vous urgent tsy afaka tapahako mihitsy tonton fa avelako aloha nareo fampiresaka io mifampidinidinika ny pitsopitso rehetrarehetra sy ny arabola zay madame Rafa zay zany fa dia dans 48 heures dia efa tokony lasa ny totalité an'le fond rehetra ie misaotra betsaka anao re ina moa tokony isoranao e ny volana etsy anay e any société razanako teo fils eny ka na zany ary mba ianao no eo amin'ny fitantanana sy ny fikarakarana azy eo ka eny e marina aloha zany fa tena tsy afeniko anao tena manana iabe ny amin'ny hoe tsy voalohako ve capital ye satria raha mijery ny business plan za tena hafa be mihoatra tamin'ny teo aloha dia izay ny tena mampiahiahnahako aza matoatrany amin'izany re ianao e raha tsy natoky anary james sy anay tsy namehana an'io akory eo ilay resaka business plan indray somary urgent kely ny ilana anazy dia le tamin'ny farany teo mihitsy le taloha mihitsy ny nampiasaiko iny fa ohatrany somary soloana kely fotsiny ny daty fa mbola anao tsara rehefa milamina tsara ka vo positionné io vola eo hay kosa hafa kely enganeka tena ety papa fa manao inona ty koa papa re manao inona ty za saika hitady any anay ka monsieur le DG efa lasako ie efa lasa anay niaraka tamin'ilay fitiavany indray zao ie niaraka mihitsy ndry zareo sady tatoato ry zareo niaraka foanafoana efa fantako e
azondry tsara ataony miaraba rehefa maraina ny andro fa inona ke ty ataondry maninona indrindra za tsy etamadamabe daholo ve re nanaovandry ireny e misy olana nga e olana be mihitsy fa maninona moa izany nanaovandry ohatran'izao ny tamin'ny madamabe malahelo anazy akizy izany zany hoe mbola tsy nalamin'ny lahy zany fa ina ty ty ataony lahy ty a za nge fa niteny tamin'ny lahy hoe zavatra urgent io e ka zay indrindra tsy hoe zay zavatra urgent indrindra nge papa dia tsy maintsy atao hoe nafantatra zao fa nidendika atsika ato ianay a tondrina le resaka eto a ka zay indrindra mankony so hoe mahatondrina anazy fotsiny ato dia tsy maintsy hoe vahana le olana nefa tsy azo afangarony tsika ny ato ampiasana resa-bola sy ny hoe finamanana zany papa e ianay a ianay a fa inona zany ny tena problème lahy le amaka vola ampiason garantiako fa tsisy garantie ahoana ty fa tsy fitany lahy ve reny zavatra nataony reny a inona reny business plan meny reny efa averina amin'ny lahy foana hoe averiny a ny investissement miaraka amin'ny intérêt zay business plan zay mihitsiny miresaka an'izay papa dia ndao zany ho resahana dia inona indray ary ny olana lahy amin'izay ka eno a fa efa mivakiny papa tsara fa nefa aloha le business plan e sa ve hoe rehefa tontondrina dia milamina foana hoe mandeha ho azo tsotra fotsiny le izy fa inona miferitreretany lahinay zao a zange ny asa tao talohan'ny lahy aoka zay hoe fantatra ala tsara aloha efa taona firy any tao tsy mbola nana problème io société io na kilotraniny ary dia tsy neta olana papa tsisy zavatra hoe nanitikitika amin'ny papa mitsy tao anatin'le izy ohatra hoe inona jeriko anazy dia amin'ny zavatra mirafitra tsara milamina tsara ohatra nisy ataona zay tsy izy ataona zay mitsy ny tiako atongavana mba fantatro papa moa hoe tsy nanaova voizy fa ny teo aloha ihany naveriny tateorina dia nidaty fotsy onovainy dia za ve tsy tsy ampiriveny lahan'le izy resaka daty ve le izy daty papa falsification de document ngeny anaran'izany za ve dia tsy azo indry koa e
dia midika ve izany hoe tokony hanaovana ohatr'izao ny eto amin'ny madama be tsy mety anie izao ataondry izao e iza ozy izy indriny andehibe tena eo madama be aza tsy io karaha tsy io zany izy dia tokony hanaovandry ohatr'izao ny akanjony madama be za kosa aloha tsy miomboka-hevitra amindry amin'izao e sady madama be saroto tsy rarahako izany malaelo anazy fotsiny aho dia izay ka na za koa raha ny aky malahelo anazy e tena alao reny akanjo ireny tahiny Andriamanitra indry sady raha miverina eo izy ka fatany hanaovana ohatran'izao ny entana tezitra be amin'izany izy fa ndry zany miatritra mbola hiverina eo madama be fa maninona moa tsy hiveriny madama be tranony ange ato e sady ny akamaroan'ny entana raha mbola ao daholoko sady tsy maintsy hody any izy ndray androany aiza izany ny ao an-tsaindry hoe mbola hiverina eo madama be dia hoe mbola tsy hody eo zany izy eko izany no marinako tsy maintsy hody eo ihany izy tsy manao izany ka izaho fa ndry zany tsy mba mieritreritra mihitsy hoe misy makakeliny izy ohatra na hoe marary izy anoany fa maninona koa nareo raha tsaina be ohatr'izany daholo e mba zavatra tsara atao ao an-tsaina ohatry ny hoe lasa nanao vakansy izy nanao vakansy verikaly izy dia tsy mba hiteny dia tsy mandray appel koa izy ka niala sasatra izy ko sady tsy mila n'izany findaizany koa rehefa manao vakansy atao hoe andriange ny plasin'ny madama be sy ramose be ny ady tamina ny ady tamina faminahoana dia taiza fa nga tsy hitandry zareo ny ady reny le tsy mifampiteny reny sady indroy sahady dia raha misekely aho raha misekely angeka tsy anoteneniny raha misekely raha mampifoana isan'andro anandroko sady irandriveny tamin'ny toeran'ny madama be dia tsy ho kivy ihany izay na tonga anazy naka vakansy tamaiky tsy miteny tamin'izy tamin'izy ao mihitsy tsy mino an'izany aho izay ny marinako tsy maintsy hody eo ihany izy izay tindry ihany io fa izao aloha alao reny etan'ny madama be reny fa tsy miombona antoka amin'ny adalandry mihitsy aho sao dia zao sao dia zao a dia ny mbola tsy misy olona mahita izany malaky ndry e izany aky tena malaelo any madama be malaky asolo reny teny fitapo mihitsy iny ina moa le mafety teo fantatry papa zany efa nijereko tsara angely isy fa naperitarantsika zavatra zay tsy hisy mihitsy fa ho averindrina daholo ny vola rehetra miaraka amin'ny zanany tsy karinga mbola manao marzabe amin'izany zavatra mbola tsy hitako hoe inona zavatra tokony handetika antsika amin'izany le ty haiko tsara ange zany papa e haiko tsara zany ainy lahy ko manina ny tsapiany lahy taotondrina sa inona sangisango zany papa efa nalamiko daholo reny tsy lesy tena za efa tena papa ange ho tokony matoky anay za nge tsy zazakely tsony papa e efa haiko tsara mandanjalanja ny toejavatra rehetra miseho ampiasanao azony papa ve zany
Lisa. Ena. Dia tsy tokony alatsiny amiko izany zao papa. Tsy fatokisany papa anako. Zaka efa tena papa ho jerevako io ne. Marina Lisa zany. Tena azafady Lisa. Ary alahy aza mametsiny anahy alahy. Tanylana ny zavatra misy ato amintsika rehetrarehetra izao ary tena eritreretana laha fotsiny hoe indrina lasa fahity. Inoro a lasa mody any ambanivohitra tsy tamana tato amintsika. I mama tsika zany hoe ny olona akaiky rehetrarehetra mihitsy zany nefa tena mampisavoritaka ny lohako io. So aloha rehefa mijery détective e. Détective mihitsy ve papa? Ka avela fotsiny amin'izao ary ve ozy izy alahy mamy. Tsy hay hoe maty tsy hay hoe velona. Tena tsy mety amiko Lisa. Tena sao dia nanenena ohatrany tamin'ny nenonoro. Jereo ny vokany. Olona velona nieritreretiko fa maty noho ny tonga taty indray tsy tia anatsony. Tena nanenenako tongotra matanana ny zavatra tamin'ireny ka. Tena marina. Marina zany papa. Tsy avela zao vaovao na loatra hoe sendra misy vaovao any. Zay fa lasa amin'izay. Laha koa lesy zany. Tsy maintsy lazako vaovao foana rehefa misy vaovao iny koa. Madagascar. Anarakana wazamisana Tekusema zara tewina Fikiri kuma visola sena La satale tua wangambe Kauta bata bike fati quize Te ulalala like fate lanti quize Ti ano ti amo te quiero Anoro te acueza Ti ano ti amo te quiero Anoro te acueza A mí no ya no es anulofe baby, I'm falling in love And this a fast timba MJ, baby, I'm in love Make it juicy Ladies, my fat girl, big Kelly Big Kelly Oh, my fat girl, big Kelly Please, baby, follow me My fat girl, big Kelly Fat girl, big Kelly Fat girl, big Benji Please baby follow me Fainan matunga ni bigeli Mifata mfamindra kusnifteni Taiko Zanangamba lewekia Zadu sa rupiaru aminao Tavela kumisi mikiti kaya now Zaan now and now You are my only love Za tia now tia mo te quiero